Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Daniela 7 andininy 4 ka hatramin'ny 4:10. Daniela 7 andininy 4 ka hatramin'ny 4:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitro ka nitsotra hoe: Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po an'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Efa nanota izahay, sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina. Eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay, ary tsy nohenonay ny mpamin'ny mpanomponao, izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangahiaizana. Tahaka ny amin'izao dia any Joda sy ny mponina ny Jerosalema ary ny Israely rehetra, na akaiky na ny lavitra, dia any amin'ny tany rehetra izay efa nandroahanao azy noho ny fahadisoany izay nahadiso azy taminao. Eny, anay ny fangahiaizana Tompo, dia any mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay. Any ny Tompo Andriamanitra kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka, satria efa niodina tamin'izay. Ka tsy nihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra mba handeha araka ny lalàny izay nasainy napetraka ny mpaminany sy ny mpanompony teo anoloanay. Eny, ny Israely rehetra dia efa nandika ny lalànao ka niala, fa tsy nihaino ny feonao, ka dia naidina taminay ny ozony sy ny fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra, satria efa nanota tamin'ny izahay, ary nitanterahany ny teniny izay nilazaina amelezana anay sy ny pitsaranay izay nitsaranay, ka nataony niaran-doza lehibe izahay. Fa tetỳ ambany lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tany Jerosalema, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy, no nahatongavan'izao loza rehetra izao taminay. Nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izay hialany amin'ny elokay sy ny hahafantaranay ny fahamarinanao, koa izany no tehirizan'i Jehovah ny loza ka nataony miatra aminay. Fa marina Jehovah Andriamanitra amin'ny asany rehetra izay ataony, fa izahay no tsy nihaino ny feony. Amen. Arak'izany ry havana dia nivavaka fifonana izay nataon'i Daniela ho an'ny Israely no hitantsika mamitina izao ampahatsoratra masina novakina tamintsika teo izao, ary misy reto fahamarinana roa lehibe reto no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao: nivavaka sy nifona ho an'ny Israely Daniela, satria efa niodina tamin'i Jehovah ny mpitondra sy ny vahoaka. Nivavaka sy nifona ho an'ny Israely Daniela, satria efa niodina tamin'i Jehovah ny mpitondra sy ny vahoaka. Hitantsika izany amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Eto tsika ravana dia mahita lehilahin'Andriamanitra iray izay niavaka, dia i Daniela. Nivavaka sy nifona ho an'ny Israely izy, satria nahoana? Satria nampahafantarin'Andriamanitra azy fa 70 taona no fepitaona izay hiazona ny Babiloniana ny zanak'Israely, izay ireo vao hiverina hiala amin'io fahababoana io, ary izy dia tafiditra ao anatin'izany babo any Babiloniana izany. Hitantsika moa izany amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9, ka ny vokatry ny fahafantarana izay dia natonga azy tena nalahelo mafy, navesatra ny fony. Dia io izy mivavaka io, ary any amin'ny fehezanteny voalohan'ilay vavaka dia efa hitanao taratra ny vesatra izany: Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po an'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Izany hoe ianao dia Andriamanitra tsara mihitsy, fa izahay ny tsy nahinanana, izahay ny tsy nitandrina ny didinao izy. Ary tena ambarany ao mihitsy ilay izy: fifonana moa ty vavaka ity, satria eo amin'ny andininy 5 efa nanota izay ozy izy, nanao izay meloka, nanao izay ratsy, niodina, niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao. Izahay tsy nihenona ozy ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanapakanay sy ny mpanjakanay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra. Izany hoe tena efa naniraka mpaminany ianao Andriamanitra, efa nampilaza ianao, efa nampahafantatra ianao ny sitraponao, fa izao izahay tena tsy nihaino izany, ary izany no mahatonga azy mibebaka
sy mifona eo anatrehan'Andriamanitra. Ary le vavaka izay ataony Daniela dia vavaka tsy manava-tena mihitsy izy fa tena mampiditra ny tenany ho ao anatin'izany koa satria izahay ozy izahay. I Daniela moa ravana rehefa dinianao dia olona zavatra efa tsara toerana ny Daniela tany Babilônia. Efa nahazo toerana ambony izy satria izy ilay olon-kendry izay nahay nandika ny nofin'ny Nebokadnezara. Kanefa dia izao na dia teo azy izany hoe toerana tsara efa nisy azy tany amin'ny tanin'olona izany dia tena tsy maty tao am-pony mihitsy ny fitiavana an'izany Jerosalema izany satria navesatra loatra tao anatiny ny fiheverana hoe 70 taona be izao no ho babo any Babilôniana ny zanak'Israela re. Angamba mety efa na izy koa raha ohatra izy izany ka 30 taona amin'io fotoana izay amin'aniny io efa 100 taona mety tsy ho tafaverina any Babilônia any Jerosalema intsony na izy ary zany. Ka izay na tonga azy tena nala helo fatratra navesatra izy rehefa nandreo hoe 70 taona no fahataterahan'ny fahababona izay iainany zanak'Israely any Babilônia. Ary tena marina io ravana, tena tanteraka io satria 70 taona taty aoriana tokoa dia niverina tamin'ny taniny ny Jiosy rehefa tonga niakatra ny mpanjakan'ny Persianina dia Kirosy zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Itsika kristianina ravana dia tsy natao mpitazana na mpanometsiny ny faharatsiana sy ny zava-misy eo amin'ny firenentsika fa tena natao mpitondram-bavaka sy hifona isika. Ary tena mila olona tahaka ny Daniela mihitsy amin'izao fotoana izao, olona hivavaka hifona ho an'ny firenena. Ary atombo eo amin'ny tokantranonao mihitsy aloha. Angamba mety maditra be ny vadinao dia ianao anisan'ilay tsikera azy, hainao daholo hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany faharatsiana rehetra sy ny tsy fetezany rehetra amin'ity an'io ity ny tompo dia mitaonanao hifona ho an'ny vadinao. Hangataka ny famindram-pon'Andriamanitra noho ny amin'ny fiodonany sy ny faharatsiana ary aza manamarina ny tendanao ho tsy tafahiditra ao anatin'izany fa ataovy izahay satria efa iray amin'ny vadinao ihany ianao. Ary misy mandrakariva tsy maintsy antony avy aminao na hatonga an'izany. Dia tahaka izany koa mety ny zanakao na fianakaviana mihitsy na ny fiangonana ihany koa. Marary anie ny fiangonana amin'izao fotoana izao hoe mila olona ry havana hitsangana, hibebaka sy hifona, hangataka amin'Andriamanitra, hanao intercession ho an'ny fiangonana, manoloanareo karazana faharatsiana izay tafiditra ao anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ny fahalovana, ny fahavetavetana sy ny zavatra samihafa izay tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Ianao takian'ny tompo ianao mba hitsangana, hivavaka, hitondram-bavaka an'ireny. Ary indrindra moa izany dia hitantsika ny firenena ihany koa. Ny firenena misy antsika dia firenena izay mbola azo lazaina hoe babon'ny fahantrany. Ary rehefa tena jerevana dia vokatry ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny didy voalohany fotsiny izao dia milaza hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany ka. Mbola feno fanompoan-tsampy ny firenena. Vao miala kely na Taninarivo ianao, ao Taninarivo moa izany dia efa betsaka ny doany, betsaka ny karazana fanompoan-tsampy. Fa rehefa miala na Taninarivo ianao indrindra dia mbola maro, tena maro havana izany hoe mbola manompo sampy ny olona, mbola mitoky amin'ny vato aman-kazo, amin'ny karazany zavatra samihafa. Ary zany dia mbola faharatsiana izany ka mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra tsy afaka hipetrapetraka fotsiny fa tsy maintsy hibebaka, tsy hanometsiny isika na ho mpanenjika fotsiny fa tena mibebaka sy mifona. Izany ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika, izany ny tena fitiavan-tanindrazana, izany ny tena fitiavan-tanindrazana. Ary ireo olona rehetra izay mpitarika ao anatin'ny soratra masina dia ahitantsika an'izany daholo. Mosesy izao rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra hoe alao mihitsy fa aringako reto vahoaka reto fa tena mafy loatra ny fiodonany fa omeko olona vaovao ianao entinao miditra ny tany Kanana, dia tena nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe Tompo, mifona aminao fa raha ho aringanao ireo sisy dia vonoy amin'ny boky ny fiainanao ny anarako. Izay ilay fitiavan-tanindrazana nifona ho an'ny Israely foana Mosesy, na dia teo aza ny fiodonan'ireo olon'ireo isaky ny minitra tamin'Andriamanitra. Tahaka izany koa Estera, nivavaka sy nifona ho an'ny Israely izy izay mbola tavela tany am-pahababona. Rehefa nanantany na ny loza fandringanana dia nambarany mihitsy hoe ataoko ahoana ny fijery ny loza manjo ny fireneko izy.
ataoko ahoana ny fijerin'ny fandrianana ny havako? Tsy afaka ho mpitazana fotsiny aho, fa inona no azoko atao? Nandeha izy, ny fadianina, ny vavaka, ny tady ny tavan'Andriamanitra, ny bebaka, ny fona ho an'ny firenena Israely. Estera. Ary na i Jesosy Kristy koa arany, hitantsika izany fitiavany ny Jiosy zany. Nitomanana izy rehefa tonga tao i Jerosalema, nahita ny tanàna dia nitomany izy, dia nilaza manao hoe: ery Jerosalema, izay mamono ny mpaminany izay rehetra nirahana tao aminy. Efa impira ozy ny mba te hiazona anao tahaka ny fiazony reny akoa ny zanany. Fa tsy nety ianao. Ankehitriny miafina aminao izy ny atao hoe fiadanana. Ho avy ny andro izay anaovan'ny fahavalonao tovy-tany manodidina anao ka tsy avelana izy vato hifanongoy eo aminao, ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Nalahelo Jesosy Kristy manoloana ny faharatsiana sy ny fahotana izay nataony olona, ary nalahelo izy satria ho ravahany ho tanàna eo. Nitomany Jesosy Kristy vokatr'izany, nitomany izy vokatr'izany. Alatsao ny ranomaso ry havana, alatsao an'ny firenena mihitsy satria isika anie dia mahita mahalala tsara ny fiainam-pirenena isika, mahita ireo karazana tsy fahombiazana, tsy fetezana, ireo karazana kolokolo sy ny karazana alatra samihafa izay hitapoko hitam-pirenena ao anatin'izany firenena izany tsika. Inona no andraikitrao? Inona ny takian'Andriamanitra aminao ry kristianina? Ny bebaka, ny fona, ny vavaka ho an'izany. Ary moa tsy izany ve nambarany tenin'Andriamanitra? Mangataka aminareo rahalahy ozy izy ry Paoly, mba ho atao voalohany indrindra ny vavaka, dia ny vavaka ho an'ny mpitondra sy ny manam-pahefana. Any amin'ny Tesalonianina voalohany. Anio ry havana, ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao hoe: mba mahatery anao ve ny vavaka sy bebaka ho an'ny hafa, indrindra ho an'ny firenena, manoloana ny fahotana izay hitanao eo anivon'izany firenena izany, na eo anivon'ny fiarasana izay misy anao, na eo anivon'ny manodidina anao, sa anisan'ilay mpanenjika fotsiny anao dia lasa mankahala olona na mihevitra ny tenanao ho tsy tafiditra, tsy responsable ao anatin'izany. Mitaona anao ary havana amin'ity anio ity, mba hanao tahaka izao nataon'ny Daniela izao sika, ka tena hifona sy bebaka ho an'ny firenena tokoa, fa mila n'izany sika izao fotoana izao. Ary ny fanahin'i Jesosy Kristy no angatao hitoetra betsaka ao anatinao, ahafahanao manana an'izany toe-po tahaka nananan'ny Daniela izany, dia ahatonga anao tsy ho tafandrimandry, ho tery am-panahy, hivavaka ho an'ny firenena. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa anefa ravana dia izao hoe: niara-ny ozina sy ny loza samihafa Israely noho ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy ny tsy fanekeny bebaka. Niara-ny ozina sy ny loza samihafa Israely noho ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy tsy fanekeny hibebaka. Hitantsika izany amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 410. Eto indray tsika ravana dia mahita fa nanaiky mihitsy ny Daniela tao anatin'ny vavaka izay nataony, fa ny zava-misy rehetra ozy izay mahazo anay dia tena vokatry ny fihodonanay sy ny tsy fienoanay ny tenin'Andriamanitra daholo. Anisan'izany zao amin'ny andininy 7 ny fangaiaizana ozy. Anay ny fangaiaizana ozy izy, dia ny mpanapaka anay sy ny razanay, satria efa nanota taminao zay. Zany fangaiaizana zany enatra anay zany. Le tanàna zany tena laony tanàna, dia lasa any amin'ny tany fahababona any ianao, ka babony olona anao dia mangasiasy any tanin'olona any ianao, nefa mpanjaka, mpitondry, mpanapaka, dia mangasiasy. Izay le fangaiaizana izay navesatra izay, ary tsy hoe tsy rariny fa tena hoe vokatry ny tsy fankatoavana ny teninao ozy izy. Dia tahaka izany koa nahidina taminay ny ozina ozy, nahidina taminay ny ozina. Ary rehefa mijery an'io ianao ry havana dia ambarana eo moa hoe izay zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra ozy izy, voasoratra any amin'ny lalàn'i Mosesy any amin'ny Deutéronomie izao, toko fa 2:10, dia ambaran'Andriamanitra indro izao ozy izy ametraka fitahiana sy ozina eo anoloanareo. Deutéronomie toko 2:20, ozina kosa ozy izy raha tsy hoenonareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo. Tena mitanteran'Andriamanitra izy. Ilay firenena Israely zany anie dia firenena voatay. Zany foana moa ny dradradradrana hoe firenena voatay, satria avy amin'ny taranakon'i Abrahama moa dia tena marina zany hoe nandray ilay fitahiana avy amin'ny Abrahama reo. Nefa eto dia hitantsika fa zao tratra ny ozina, na dia firenena voatay aza, noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra marina, Andriamanitra miasa ny rehetra ozy. Eo amin'ny andininy 4:10. Tanteraka avokoa izy ny loza voalaza tao amin'ny lalàn'i Mosesy, andininy 7:20. Notehiriziny Jehovah ozy ny loza, ka
natao niantra taminay. 5:4. Resy lahatra mihitsy Daniela fa izao zava-misy zao izy dia tena vokatry ny fahotanay, ny fahampitena sy ny faharavana rehetrarehetra dia tena zao vokatry ny tsy fetezana ibebaka. Amin'ny andininy 7:10 tsy mety mifona ozy izy, tsy mety mifona na miala amin'ny faharatsiana izay fa miziriziro amin'izany ka dia izao miahatra aminay izao loza samihafa izao. Zany ny votoatin'ny vavaka izay nataony. Olona tena resy lahatra izy zany fa ny zava-misy eo amin'ny fiainam-pirenena izay iainany dia tena vokatry ny tsy fankatoavana sy ny tsy fetezan'ny Israely ibebaka sy hiala amin'ny ratsy fanaony. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy zany fahamarinana izany ry havana fa rehefa tsy mety mibebaka ny olona, na taranaka mpanompon'Andriamanitra izy, na mpanompon'Andriamanitra izy, na inona toerana misy azy dia izao miahatra aminy ny famaizan'Andriamanitra sy ny ozina. Satria nahoana? Satria io Andriamanitra io dia Andriamanitra marina amin'ny asany rehetra. Mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy Andriamanitra, ary tokony hatahotra ny amin'izany isika. Ao anatin'ny tokantrano ao mety misy tokoa ny karazan-javatra samihafa izay hevetsika fa inona ary ity zavatra mitranga ity fa toatra ny tsy mandeha daholo izay rehetra atao, mikatso daholo izay rehetra atao, mandiny tena ry havana. Sao dia misy sitrapon'Andriamanitra tsy tanteraka ao ka tonga daholo izao karazan-javatra rehetrarehetra izao mitambesatra ao anatin'ilay tokantrano. Tsy mety afaka mihitsy. Dia anjarantsika ny mandinika. Indraindray misy ohatra izao ny tokantrano sasany mangalatra jiro ny jirama izy, na hivavaka takan'inona eo azy ianao aza misy alatra ka ny jiro isan'andro izay ampiretinao io zavatra alatra. Inona moa ny fitahian'Andriamanitra hidina amin'izany fa tsy dia ny ozona ve? Didin'Andriamanitra ny aza mangalatra. Didin'Andriamanitra zany ka mahasarotin'Andriamanitra zany. Ny fijangajangana raha teo koa dia toy izany ihany. Ny fanompoan-tsampy, raha mbola misy zavatra ka avy any amin'ny fanompoan-tsampy avy any na inona ao anatin'ny tokantranonao, mitahiry ozona ianao ao anatin'izany. Ary amin'izay fotoana izay dia miatra daholo ireo karazana loza sy famaizana rehetrarehetra. Mitaona antsika Andriamanitra ry havana mba hibebaka, mitaona antsika izy mba hifona, mba hiala amin'izany faharatsiana izany, mba hahafahan'Andriamanitra manala ny loza sy ny ozona eo amin'ny fiainantsika. Fa na dia voatazy ianao, satria ozy ianao efa kristianina, raha amin'ny tsy mankatao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia mbola ho alatsak'Andriamanitra ihany ny karazana loza samihafa. Ary ny tanàna ny Niveve moa tsy ho toy izany mihitsy. Ozy Andriamanitra hoe tena tafakatra aty amiko ny faharatsiana izay ataon'ireo, hidina ozy, hamaly azy. Fa rehefa nibebaka ilay tanàna, notsoahan'Andriamanitra ny loza izay saika hamelezany azy. Dia tahaka izany koa tsika. Aza miziriziry amin'ny faharatsiana ry havana. Fa mety iza hibebaka sy ala amin'izany fa mamindra fo dia mamindra fo tokoa io Andriamanitra io. Fa rehefa tena tsy mety mibebaka ny olona, milatsaka ihany ny sazy. Ary Madagasikara dia tena tsy afa-miala amin'izany. Dradradradraina foana hoe firenena voata Madagasikara. Marina izany ry havana. Voata izy. Kanefa nahoana isika ny miaina anatin'ny fahantrana lalina toy izao? Efa karazana fahababonana izany. Jereva amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara izay misy ny haitany, izay misy ny mosary, izay misy ny valala, mifandimby daholo izao karazana faharatsiana rehetrarehetra izao, izay loza rehetrarehetra izao. Inona no antony? Mandehananao midina any dia ahita ianao. Mandehana midina anao dia ahita ianao ny karazana fanompoan-tsampy samihafa izay mbola atao amin'ireny tanàna ireny sy vohatra ireny. Fa tena mampiteny ny moana mihitsy. Ary zany anefa no antony mahatonga an'Andriamanitra ho sarotiny, sary-piaro amin'ny didiny izy ka izay no mahatonga azy mandefa ireo karazana fahamaizana sy ozina mba hahatonga saina ny olona. Fa tsy mety tonga saina ny olona, ary tsy mety hibebaka ny olona. Tsy mpitandro ny filaminana ravana ny vahaolana, tsy ny fandefasana mpitandro ny filaminana ny vahaolana, fa fandefasana mpitoro filazantsara miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana. Hampandritany sy hitoro ny fahazavana ireny tanàna ireny. Jereo fotoana ambadika ireny asan-jiolahy ireny, ireny asan-dalo ireny, misy olona misy fanompoan-tsampy foana satria mandeha makany amin'ny mpakahody any izy dia makahody any izy entina. Dia indraindray misy ody be dia be foana entin'ireny jiolahy ireny ao ambadika io asa ratsy io. Dia lasa nale tany ara tsy mahavokatra intsony. Tsisy ny rano, fotaka ny sotroin'ny olona. Tsy mbola tonga saina ihanytsika mahita an'izany. Mbola miziriziry ihany ve ka tsy hibebaka nefa efa miantra ny loza ry havana.
fotoana zao fotoana ibeba zao ny tena olona tia tanyrazana dia izay olona mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony. Zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tantara faharotoko 7:4 raha ny olona izay nantsoina amin'ny anarako izy no avy any tena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony iano azy any an-danitra izy hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny. Tany Kanada ary avy natantara tena nisy izy ity tany ho any tamin'ny 1996 tany ho any tanàna any ambonin'ny Quebec any misy an'izany tany tanàna tena mangatsika Inuita ny anaran'ireo olona ireo ary dia tena tanàna nisy faharatsiana zany tanàna zany misotro toka rehefa tonga hono ny mpitondra zava-mahadomelona dia zao miorakoraka daholo mihitsy ny ray tanàna fa tonga ny toka dia izao nefa misy karazana fanolanana mamono tena tsy ahony zany ny tanora meno andreny karazana mozika mavesatra sy ny toy izany ireny. Zany ny fiainan'io tanàna io tena hoe tsisy fiainana mihitsy fa tena tsisy mpitandro ny filaminana mihitsy to amin'ilay tanàna fa dia tena samy manao izay ataony fotsiny ny olona dia samy mifanaraotra sy mifanambaka sy mifamotika eo. Rehefa tonga ny mpitoro filazantsara ny fanesy taony maty fa nisy ihany ny nahavokatra. Tamin'ny 96 février 96 nanomboka nisy olona taranaka ireo missionnera izay efa teo taloha. Olona maromaro no nivondrona dia nivavaka hangataka isin'ny fifohazam-panahy eo amin'io tanàna io. Nanomboka nisy tokoa izany fifohazam-panahy zany. Nanomboka feno ny fiangonana nivavaka ilay olona tao amin'ilay tanàna kely ka zao lasa tsisy nandeha intsony tany amin'ny bara. Ary nahagaga raha izy dia izao ny taux de suicide aloha zany dia tena nilatsaka be mihitsy. Lasa io tanàna io indray lasa toerana fara izay tena azo antoka mihitsy amin'ny sécurité ary na ny biby aza ilay biby tsy nisy taloha-tsony izy lasa niverina ny tsikelikely teto amin'ity tanàna ity indray ny tany lasa nahavokatra ny rano lasa namoaka trondro be zany izy ny fahasoavana nentin'Andriamanitra rehefa niverina niova ilay tanàna. Nisy fotoana nodorana tambonina glasy ny savovona be mihitsy ireo karazana CD-na mozika mavesatra CD-na porno ireo karazana ody samihafa sy ny toka nodorana rao daholo ka ny polisy mihitsy ny tonga nanampy azy ireo nanomeny lasantsy andorana an'izany. Misy reportage zany izay azo jerevana any amin'ny tambazotra-tserasera samihafa may nodorana ilay izy nanova ilay tanàn'Andriamanitra ary rehefa niova ilay tanàna lasa nahavokatra ny zavatra rehetrarehetra. Zany avana dia tena mino mihitsy fa hain'Andriamanitra neny mampitombo ny volamena sy ny safira any ambanin'ny tany any fa mbola miafina ny akabetsahany satria nahoana satria mbola tsy tena atolotra ho an'Andriamanitra ny firenena fa mbola ny fanompoan-tsampony mbola manjaka. Isao fotsiny nisan'ny doany ao Antananarivo dia ho hitanao. Ary jerevo ny tarehy marika firy nisan'ny kristianina dia firy nisan'ny olona mbola manompo ny fomban-drazana. Jerevo ny statistika ary ny kristianina izay milaza ho kristianina koa mbola firy ny manao tandroa dia mbola hiteny velao amin'izany hoe tena efa anjakan'ny Kristy Madagasikara mbola lavitra. Ary zany ny ato mbola mahatonga antsika tsy maintsy mbola mitory filazany tsara ho an'ny firenena mba hanafahan'Andriamanitra ny ozona fa ho tonga tanteraka tokoa ny fitahian'Andriamanitra satria i Jesosy Kristy eny no nitondra ny ozony efa lasany tokoa ny ozona rehetra. Ny fanontaniana izay mipetraka amiko sy aminao ary havana zany dia izao: move vonona ianao hiala amin'ny faharatsiana hankatoy ny didin'Andriamanitra mba hahafahana manaisitra ny ozona na eo amin'ny fiainanao zany na eo anivon'ny firenena zany. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity aza manamafy ny fonao fa mety eza hibebaka averiko ihany le tenin'Andriamanitra teo hoe raha ny olona izay nantsoina amin'ny anarany no avy any eritena ka hivavaka hitady ny tavany ary hiala amin'ny ratsy fanaony iaino any an-danitra Andriamanitra ary hanasitrana ny tany. Mila fifohazam-panahy ny firenentsika, mila fifohazam-panahy ny firenentsika. Zany ny tena vahaolana zany ary zany ny takian'Andriamanitra zany. Fa ny tena zava-doza indrindra ry havana dia ny fahaverezana mandrakizay mihitsy. Zany anie ny tena loza indrindra zany ho an'ny olona tsy mety mibebaka sy tsy mety miala amin'ny faharatsiana ho very mandrakizay ny fanahany. Ary zany ny tena antony tsy maintsy hitoriana filazantsara ka ianao izay mandray izao afatra izao. O mitsangana ka dia miazava, indro efa tonga ny fahazavana. Maika ty asa ka dia miasa, efa mandrakotra ny fahajambana. Mameno tany ny aizina re, efa mandrakotra ny firenena. Jamba re olona aoka endre, mitady fahazavana omena. Ianao no nampahafantarin'ny tompo ny afatra, mandehana, torio ny filazantsara. Raha miaraka amin'ny Jesosy ianao
na mafy azany ady ho vitanao zany. Raha fitiniko izay rehetra nambara teo dia izao. Voalohany, nivavaka sy ny fona ho an'ny Israely Daniela satria efa niodina tamin'i Jehovah ny mpitondra sy ny vahoaka. Mitady olona Andriamanitra ry havana, olona hitsangana meno ny banga, hivavaka ho an'ny firenena, hifona isaky ny mahita tsy fahatanterahana anivon'izao firenena izao. Tsy olona ho mpitora-bato, na ho mpanenjika, na ho mpanohitra, fa olona andohalika, hifona sy andatsaka ny ranomaso ho an'ny firenena. Izany ny tena fitiava-tanindrazana. Ny faharoa, niara-ny ozina sy ny loza samihafa ny Israely noho ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy ny tsy fanekeny bebaka, na dia dradradradraina raha fa firenena voataha i Madagasikara. Raha mbola tsy mety hibebaka isika, raha tsy hiova isika, raha mbola tsy harintsika ny sampy, dia miteny amintsika fa mbola mihazona foana ny ozina ary mbola ho kejainy ny fahantrana toy izao tsika. Iandro roviana iandro roviana. Araza mevitra antenao izahay rery fe zany dia inona no vitako? Io zao Daniela izy rery no mibebaka ho an'ny firenena, izy no nivavaka ho an'ny firenena. Ianao koa mandeha anaka manaova toy izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.